Finaritra mifankahita amintsika rehetra ary faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka any am-pontsika tsiraray rehetra antonona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany iray tsy toa. Faly mizaran'izany amintsika rehetrarehetra. Anio dia resaka momba ny fiangonana. Izay resaka momba ny fiangonana izay dia ny resaka ho resantsika anio zany tsy resaka momba n'ilay Matthieu 16-18 fiangonako ozy Jesosy Kristy na ilay ambarany amin'ny epistolin'i Paoly hoe izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra tsy fantatrareo fa tepolin'Andriamanitra ianareo ary fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Tsy iny zany no resantsika fa ilay trano fiangonana, ilay trano fiombonam-bavaka, izay no hitondrantsika fanazavana an'io sy ametrahantsika petakevitra araka ny baiboly an'io satria raha ny zavatra misy dia ny trano fivoriana sy ny trano fiangonana amin'izao dia mampalahelo fa tsy misy hajany, tsy misy hasiny, tsy maka n'ilay endrika nandidian'Andriamanitra any Mosesy tany amin'ny Torah, fahitana nomena ny Mosesy sy nandidiana ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay hoe tsy maintsy tahaka an'izao ny endriky ny fiangonana, ny endriky ny trano ilay fiaonana, ny endriky ny tabernakla izay atsanganao ry Mosesy. Mialohan'izay dia vavaka isika ho voninahitr'Andriamanitra tsy toa sy Jesosy Kristy zanany izany. Misaotra anao zay ry tompo iray masina tsy toa raha mbola menao an'izao fotoana izao ahafahanay indray mifampitafa eto amin'ny alalan'ity pejy ity ato anatin'ity tambajotra ity izay andraisanay fiadanana avy aminao ary fanononanay fampizaranay an'izany fiadanana izany. Tombontsoa anay avokoa Jesosy Kristy ny firesahanay ny teninao mandray an'izany teny izany izay ary mizara an'izany araky ny famanginao anay ary miaraka amin'izay dia tonga vo mamoaty anatinay ny teninao ary izany no proklamenay, izany no proklamenay atao anatin'ity fizarana ity mba ho tena hoe teny hitombo sy haniry any anatinay indray apartiran'izay hoe mikaino, apartiran'izay hoe mizara izay, apartiran'ny hoe mandray dia miaraka amin'izay angatahako feno ny autorité anao hiasa ao anatin'ny tontolo rehetra ny hita maso ny tsy hita maso ahafahan'ny teninao maniry any ampon'ny tsiraray avy aty Apok ary tena mba ho tany lonaka izay ho tanteraka aminay ny fiavozana indray indro avozoko ny zavatra rehetra ho ianao. Voninahitra dia ho anao rery ihany tsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy zanako ny proklamenay an'izany Alleluia, amen. Araka ny sasitena ny entiko tamin'ny fampidirana teo dia hoy ato hoe hiresaka isika ny trano fiombonam-bavaka, ilay trano fiangonana izany, ilay trano fanatanterahantsika ny culte, fanaovantsika rakotra, ilay fiombonantsika vavaka ao isika no manatanteraka n'ilay volonté an'Andriamanitra tsy toa any amin'ny teniny, any amin'ny bokin'ny Hebreo hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona, aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka fa ny fananara kosa maika fa atombotra ny farany. Amen. Misaotra ny tompo isika satria hatreto dia mbola afaka mivavaka, afaka miray saina miombom-bavaka any anatin'ireny trano fiangonana ireny. Ninona karazana dénomination, ninona karazana fotom-pampianarana ijoroany ny mpitarika fiangonana sy ny tompo-piangonana tsiraray avy dia hoy aho hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, permissive fa ny ampim-pisiny ireny dia azoko atao hoe ao anaty fonteny teboka voalohany ahafahantsika manao pas mandre ny soratra masina.
afahantsika manolo tena amin'ny antsoina hoe fivavahana, afahantsika meditra amin'ny zavatra rehetra isan'ambaratonga ny toy ny hoe zay mino tsy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino no ho elohina, sy ny sisa rehetra hatrany amin'ny fanasitranana sy ny zavatra ohatran'izany zay afaka mivelatra be mihitsy hatrany amin'ny hoe teny tonga nofa ka monina amintsika marainy tenytsika maray an Jesosy Kristy, de miaraka amin'izay matsapa ny voninahiny. Hitanay ny voninahiny Jaona natoko voalohany voninahitra miendrika Jesosy Kristy zanaka lahy tokana. Fa ny zavatra misy anefa, ny zavatra misy ary tsy azo lavina, miara-mahititsika ohatran'ny tafika andrefa tanàna fa ny akamaroan'ny trano fivoriana amin'izao, ny trano fiangonana amin'izao vanim-potoana farany izao, oro anefa Andriamanitra tsy to dia namepetra tsara mihitsy hoe aza mafoy ny fiarahanareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa. Zany hoe misy etika takian'Andriamanitra ao anatin'ny trano fiangonanao dia fifananarana, mifananatra isika amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny volonté atsika amin'ny maha-olombelona atsika. Eo ihany iny fa ny zavatra misy dia lay dégradation an'ilay endrika trano fivoriana io mantsy ny tena hitondrantsika resaka. Hatramin'izay tsika dia niresaka ny tontolon'ny saina, ny âme, tontolon'ny esprit, ny édification ambadiky zany ny fitondrantena sy notran'izany, fa nio isika dia resaka indray ny amin'ny trano fiangonana. Tena zava-dehibe ny fametrahantsika valeur. Za tsy miteny hoe lay brique, lay bâtiment, za tsy miteny hoe lay tilikambo no asandatra somena asina, fa ilay endrika tahaka n'ilay endrika nandidian'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny Torah, tahaka n'ilay nitenenan'Andriamanitra sy nandidian'Andriamanitra azy ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe tsy maintsy ataonao ho tahaka ny endrika izay asehoako anao ny endriky ny tabernakely. Dia izay zavatra izay no tondrantsika apoy sy tondrantsika zavatra araka ny soratra masina bebe kokoa, tena betsaka mihitsy araka izay afaka nydritsika azy anio fa hoe tena sarobidy eo mason'Andriamanitra ary misy lanjany, ary sika ihany koa tokony hiaika an'izay hoe manisy lanjany ny toeram-piangonana sy ny toeram-pivoriana isika, tsy lay lanja ivelana mamirapiratra hitan'ny maso satria ho avy antsika rehefa eo, fa lay lanja takian'Andriamanitra, lay lanja ahafahan'ny fanatrehan'Andriamanitra midina ao amin'ilay toeram-piangonana, toeram-pivoriana, lay temple. Ekeko fa nisy ny premier temple, nisy ny deuxième temple, ho avy tsy hoela ny troisième temple. Ny teny Jesosy Kristy tany amin'ny filazantsara hoe raha vao ny tempolo fatsangako amin'ny atelony, satria nisy zavatra be da be nisy tao anatin'izany ary izay mifandray amin'ny sujet-ntsika ihany koa hoe fa ny trano kosa Jesosy Kristy atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Zay lay voasoratra any amin'ny Matthieu toko 7:17 faminaniana tany amin'ny Isaia toko 9:50 sy fanambarany Jeremia mpaminany any amin'ny Jeremia toko 7:1 dia tanteraka accompli izy io tamin'ny rehefa nanao ny ministère ny Jesosy Kristy hoe fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, trano fivavahana. Zay zany ny sohean'i Jesosy Kristy, zay zany ny fanirian'i Jesosy Kristy, izay no didin'i Jesosy Kristy, ary zay no nahasari-piaro an'Andriamanitra tsy to vao niseho tamin'ny Abrahama iaho elohim, vao niseho tamin'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay, rehefa niakatra dimension i Mosesy nentina niakatra ny sitaka nioatra ny zanak'Israely dia nandidy Andriamanitra hoe tsy maintsy aseho anao araka ny endrika izay olazaiko anao anio ny amin'ny endriky ny tabernakle. Hatreo dia tiako ny misarika ny saitsika fa ny endrika trano fiangonana, ny endrika temple dia tao amin'ny sahany Éden izy io dia efa nataon'Andriamanitra kisary.
averiko tsara. Tao amin'ny sahany Edena izy io dia efa nataon'Andriamanitra kisary. Ho azavaiko izay. Ilay sahany Edena dia toy ny hoe parvis kianja. Dia tao amin'ny sahany Edena tao i Adama sy Eva no miaina ny fiainana andavanandro araka ny dimension famoronana nametrahana ny Adama sy Eva tao amin'ny parvis saha natokana ho an'ny Adama sy Eva. Zay ny parvis zay. Faharoa, tao amin'ny sahany Edena dia nisy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary nisy ihany koa arbre de vie. Tao amin'ny sahany Edena dia nisy fotoana namangy tao ihany koa Andriamanitra mitsangatsangana ao izy Andriamanitra dia fanahy ary zay dimension izay dia manambara ny lieu très saint. Andriamanitra dia fanahy. Tsy misy manana accès amin'io afa-tsy Andriamanitra tsy toy ihany. Izay ilay endrika temple hitondrako fanazavana aminao. Dia gaga angamba ianao hoe ahoana ary zany? Temple ve dia misy démonie, misy satana, azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, aza adiny fa iao elohim any amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko voalohany 5 raha tsy diso ahitsio amin'izay. Rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra, mivory aiza io? Ao amin'ilay parvis, ao amin'ilay tempoly, ao amin'ilay fiangonana, dia ao koa satana. Amen. Dia rehefa voaroaka tao amin'io saha io, tao amin'io parvis io, roasina ny atsinanana ny zanak'olombelona i Adama sy Eva, lela-tsabatra miebiheby tamin'ny alalan'ny kérubim, tsy nahafahana accès inaccessible nanomboka teo. Surtout ilay lieu nisy ny arbre de vie Jesosy Kristy. Sao anendro izy Andriamanitra tsy toa ka hitovy tahaka amintsika ny iray amin'ny olombelona dia nydroasina ny atsinanana. Any amin'ny dimension famoronana daholo izany zavatra resantsika izany. Dia very tanteraka teo ilay temple. Very tanteraka teo ilay toerana, ilay fiangonana no manin'Andriamanitra ahafahantsika manana fifandraisana, satria mbola nisy ny antsoina hoe corps théophanique tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva miresaka mivantana amin'Andriamanitra, ary izay koa no antony tempoly isian'ny culte, isian'ny sorona, isian'ny fotoam-bavaka, isian'izay firesahana amin'Andriamanitra, ary eo amin'ny tempoly io ny corps théophanique, ilay vatana entre ny vatana célestialy sy ny vatana charnel ao amin'ny tempoly io no antsoina hoe, mialatsiny ahy teny an'ity, stabilité, ahafahana manana an'izay firesahana amin'Andriamanitra izay. Dia izay image izay no samboriny satana ihany koa. Dia misy ny temple satanika ary manao plagiat ny zavatra nazavaintsika rehetra teo satana. Dia misy ihany koa ny rita ataony, misy ihany koa ny sorona ataony, misy ny fanatitra ataony, misy ny culte ataony, ainsi de suite. Dia aza adino fa ao ny présence an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy démonie amin'ny maha temple satanika azy. Amen. Dia rehefa very io endrika fiangonana, dimension famoronana atao amin'ny sahany Edena io rehefa nroasina tao isika, dia noho ilay fitiavan'Andriamanitra antsika, satria isika dia tsy mitovy ka amin'ny devoly,
ny andrina n'izao tontolo zao dia efa voatsara ozy ny baiboly. Jesosy Kristy mihitsy no nyteny an'izay satria ny antony dia mazava ilay voasoratra ny bokin'ny Hebreo hoe izay efa nomena ny fanomezana avy any an-danitra ka efa nanandrana an'izany ka miembotra indray dia tsy azo avaozina intsony ho amin'ny fibebahana. Mazavaiko indray zay satria Satana dia efa niaina ny fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana, mpidera izy tao an-danitra tao, nanana ny dimension lay voatondrany amin'ny apokalipsy mitovy amin'ny zava-mananaina efatra sy ny lolona 420 izy. Efa nanandrana ny fanomezana tao an-danitra izy, niaina an'izay izy en tant que hoe anjely, kanefa niembotra arak'ilay ego tao anatiny, te haka ny toeran'Andriamanitra, te hanohatra an'Andriamanitra. Raha-panahy be zany zavatra resatsika izany, te hisurpasser ny voninahitr'Andriamanitra, dia nazery izy tsy azo avaozana intsony. Dia izay ilay ambaran'ny baiboly hoe izay efa nanandrana indray mandeha ny fanomezana avy tamin'Andriamanitra, avy tao an-danitra. Imagine blasphème ihany koa izay, ka niembotra manombo an' Jesosy Kristy, miteny araka ny fiteniny amin'ny maha Satana azy blasphémateur, dia tsy azo avaozana intsony ho amin'ny fibebahana indray. Ary zay ny antony hoe ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Alleloia. Rehefa andevo tao Egypta amin'izay ary ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny vahoaka Hebreo no fidian'Andriamanitra ho fanehoana ny herin'ny filazantsara sy ny herin'ny fifitianana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny mpaminany sy ny mpanjaka sy ny mpisorona. Dia nafahana tao amin'izay fanandevozana izay ny vahoaka Hebreo manome sary ihany koa ny zanak'Andriamanitra ho afahana, ho liberena amin'ny fanandevozan'ny Efesiana 4:9-10, isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao dia ny royaume de ce monde Satan izany, eny amin'ny rivotra, ennemi invisible. Dia miteny indray ilay fitiavan'Andriamanitra mamerina n'ilay tempoly satria izay ny natoran'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay natoran'Andriamanitra izay hoe izasy ianao dia miverina amin'ilay fitiavana voalohany, ilay corps théophanique, ilay vatana miresaka amin'Andriamanitra, ilay vatako miaina fiainana tao amin'ny saha ny Éden, fitiavana voalohany, point de départ, averin'Andriamanitra, restauren'Andriamanitra indray zany ilay fahalavoantsika tao amin'ny saha ny Éden. Dia noentin'Andriamanitra ny zanak'Israela namakivaky ny tany efitra ary nofidian'Andriamanitra i Mosesy ary natombony tamin'ny alalan'ny lalàna izay famerenana izay, ary izay ilay fanambaran'Andriamanitra tsy toa ho elohim rehefa niseho tamin'ny Mosesy izy tamin'ny alalan'ny kotrokafo, tamin'ny alalan'ny setroka, ny lamosiny, tamin'ny alalan'ny teny, dia nataony sy notsindriny mazava tsara hoe tsy maintsy ataonao araka ny endrika izay asehoko anao, ny endriky ny tabernakla, ny endriky ny fiangonana, ny endriky ilay trano vato, isiny ny fifandraisako aminao, isiny ny firesahako aminao, isiny ny faniompitiavako aminao, afahanao mitondra ny fanatim-pisaorana, ny rakim-pisaorana, manao ny kulta rehetra araka ny lalàna izay asehoko anao, fisoronana izay tokony atao amin'ny parvia, ny hevitra masina, ny hevitra masina indrindra sy ny sisa rehetra. Dia izay lay sujet antsika eto hoe tempoly, trano fiombonana, trano fivavahana, trano natao hiresahana amin'Andriamanitra. Tiako anefa manipika amintsika hoe tsy ho voatery ho fiangonana izy io fa mety hoe trano.
trano io tranonao io. Ary raha miakatra ihany ny dimension dia miverina amin'ilay Matthieu 16-18 amin'izay tsika mifampitohy amin'ny Koritianina voalohany toko 12 corps du Christ, maso sofina, orona, vava, tanana sy ny sisa rehetra, Kristy no lohany satria Kristy no mitarika andriafo sy androrahoana, nitondra ny zanak'Israely ny findrafindra toerana, direction tany kanana, direction ho antsika nouveau Jérusalem, ho an'ny jiosy izay resy lahatra ihany koa sy izay vonina hanolotra ny fiainana na tsy jiosy ihany ary, direction ny mpapakatra sy ny ampakarina. Ara-panaza ny zavatra resantsika izany dia miaraka amin'izay ihany koa dia mifindra toerana ny fiaran'ny fanekena ao anatin'ny tabernakla. Mandra-pahatonga taty amin'ny antsoina hoe tempolo voalohany Solomona mpanjaka, tempolo faharoa tamin'ny andron'ny Jerobabela, ainsi de suite, Matthieu 16-18, ary any an-danitra rehefa voaina ny tempoly dia ahoana? Misy didy folo ao anatin'ilay tempoly atom-poko sy atom-ponao. Andray dia efa dimension hafa mihitsy satria miresaka n'ilay vatana, ilay corps glorieux revêtu spirituellement. Nofa mandra tsy mahazo mandova ny lanitra, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, dikan'izay dia ilay olona efa nateraka indray, ilay olona fanahy, ilay vatana incorruptible, ilay vatana tsy mety maty. Lanitra resahako eo dia dimension hafa mihitsy indray ilay kosy tsy misy asan'ny nofo, tsy misy nofo sy fanahy miady intsony fa tontolo ara-panahy. Amen. Ity tempoly ity izay nasarotiny an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny lalàna, tamin'ny andron'ny zanak'Israely Exodosy toko 17 25-40 milazany amin'izay resaka tabernakla no resantsika teo izay. Shekina amin'ny dikateny izy. Taonjato 12 faha 14 talohan'i Jesosy Kristy dia nisy révélé tamin'ny Mosesy ny parole parlé mikasika an'izay tontolon'ny tabernakla izay. Alléluia. Dia io tabernakla io tempoly io trano fiangonana io, arak'ilay fanazavana tsotsotra ny hoentsika teo tabernakla dia ao anatin'izany misy ny fiaran'ny fanekena fitahirizana ny didy folo. Sacré zany zavatra resantsika izany hoe didy folo. Ary eo no misy ny didy lehibe indrindra hiantonan'ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ilay mbola nitsindriany Jesosy Kristy na sy nitsindrim-peo tamin'ilay tovolahy mpanankarena. Amen. Fa io tabernakla io rehefa toetra izy io dia eo ampovoan'ny foko 12 les 12 tribus d'Israël. Izay zavatra izay dia tiako ny mampatsiahy amintsika fa manambara ny Apokalipsy toko 12 andininy voalohany 2 sy 3 izay. Fakitsika important be zay passage zareko aminao zay. Apokalipsy toko 12 andininy voalohany 2, 3. Ary izao naneho, ary izy naneho ahy ony ranonaina mangano hoano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry.
teo avoan'ny lalambeny ary teny an-daniny roa amin'ny ony misy hazonaina mamovoa 12 samihafa sady mamo isam-bolana ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. 17 ary tsy hisy ozina intsony ary ny seza fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy. Ny mpanompony dia hanompo azy. Teo dia niteny hoe ny tabernakla any amin'ny Torah zany dia napetraka foana izy io teo ampovoan'ny les 12 tribus d'Israël. Aty amin'ny Apokalipsy 12 isika dia misy arak'ilay teny mivakitsika teo hoe ary izy naneo ahy ony ny ranonaina nangano any tahaka ny vato kristaly tahaka maneho tahaka tsy mitovy sahala fa tahaka misy image misy reflété izany. Amen. Nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Zay gloire izay misy rependre. Ary raha vakitsika ny testamenta taloha, raha fakafakaitsika ny testamenta taloha dia miainga ao amin'ny tabernakla ilay gloire an'Andriamanitra, miainga ao amin'ny tabernakla ilay fanatrehan'Andriamanitra, miainga ao amin'ny tabernakla ary ao amin'ny cœur-ny tabernakla, ao amin'ny ivo, ao amin'ny fon'ny tabernakla ao ilay hevitra masina indrindra. Ary raha tadiditsika nisy fotoana misy levita anankitelo zanaky Arona nanantona ny hevitra masina indrindra fa tonga dia dangy satria misy an'ilay gloire an'Andriamanitra, misy an'ilay hery, misy an'ilay image misy reflété eto mivoaka avy ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ahoana nefa ozy ny Baiboly nofa mandratsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miteny daholo zany zavatra resantsika izany ary raha tadidinareo selon ny Torah nanombohana an' Jesosy Kristy, ny Jiosy nanombo azy, resaka fisoronana izay ny levita ihany no misorona. Amen. Dia mifampitohy amin'ilay zavatra niteneniko teo hoe tsy misy firenena hafa, tsy misy olona tsy mifora manana anjara amin'izay resaka sorona izay fa tsy maintsy ny peuple juif, ary zay no nahatonga ny fifidianana ny Jiosy hanompo an' Jesosy Kristy fa akote nisy an'ilay resaka toe-po ary zany dia efa ao anatin'ny kajin'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra avokoa. Dia teo any teny hoe nisy fotoana ny zanaky Arona telo lahy ary après an'ilay fahafatesan'ny zanaky Arona telo lahy dia nanafatrafatra mihitsy ao elohim tandremo i Arona sao ho faty tahaka an'ilay zanany telo lahy ihany koa. Misy an'izay passage any amin'ny Torah fa izay dia manambara an' Jesosy Kristy ihany koa niditra ny hevitra masina indrindra nombohana teo amin'ny hazo fijaliana satria misy an'ilay vatana nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra kanefa i Jesosy Kristy misy an'ilay fahotako sy fahotanao, misy an'ilay vatana charnel dia nanakaiky ny hevitra masina indrindra Jesosy Kristy andeha hisorona amin'ny mampisorona be azy izy dia tsy maintsy natao niendrika hoe maty ombohany amin'ny hazo fijaliana manambara n'ilay zanaky Arona telo lahy araka ny Torah nanakaiky ny hevitra masina indrindra, ny hevitra lamba nanasaraka fidirana accès amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary ilay image misy reflété ato amin'ity Apokalipsy 12 nivakitsika teo ity hoe miainga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry misy gloire. Dia io gloire io misy reflété, io reflet an'izay gloire izay izay ambaran'ny Baiboly hoe
ary teny andany roa amin'no nisy hazonaina mamovoa 12 samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Teo isika dia nanambara ihany koa hoe ny 12 tribu d'Israël miodidina mipetraka foana araka ny Torah manodidina ny tabernakla ilay misy ny reflet ny gloiran'Andriamanitra tsy toa. Ary Mosesy rehefa isy renseigné izy rehefa te hangataka fahitana, rehefa te halala sy te hahita solution izy sy ny zavatra ohatran'izany hitsapa ny gloire de Dieu, voninahitr'Andriamanitra tsy toa iao elohim araka ity fahatanterahana le dimension Mosesy mbola alika fa ty amin'ny apokalypsy 2:20 dia misy tempoly fahatanterahana no ambaran'ny apokalypsy eo, satria la dimensiona ara-panabe nambarako tao alohaloha kely tao dia monsieur maître foany Mosesy eo amin'ny vavahadin'ny trano iray fiainana satria hitosaka eo ilay gloire imazin'ny apokalypsy 2:20 no vaketsika teo. Fa izao anefa ny zavatra misy hiditra amin'ny atin'ny sujet isika, hiditra amin'ny message isika. Zany akory tsy midika hoe tsy atin'ny baiboly ny zavatra nolazaintsika teo, fa raha mandinika isika ny temple ny trano fivoriana amin'izao vanim-potoana resantsika izao, karaha hoe tamin'ny andro ny Mosesy dia araky ny lalàna avokoa ny hôtel, ny taty amin'ny parvis, ny fitoeran-jiro, ny rarivato-rindrina dia doré, ny hazo izay andry najoro tao amin'ny tempoly dia araky ny volonté divine daholo ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna Torah, satria izay la asarotam-piaron'Andriamanitra tsy toa, fa tsy azo atao misy latsaka mihitsy izay satria izay no midika fa hanatrika Andriamanitra ary takian'Andriamanitra izay compatibilité izay, takian'Andriamanitra tsy toa izay fepetra araka ny lalàna izay, dimension aloka nefa izany resantsika izany, mezaka manazava faran'izay tsotra, dimension aloka izany resantsika izany, kanefa ao anatin'izay fanazavantsika hoe dimension aloka izay, le hoe aloka dia Jesosy Kristy mbola ao an-danitra ao, dia ny reflet an'izay hoe Jesosy Kristy amin'ny mahazanak'Andriamanitra izay azy izay dia ny reflet an'izay no iainany zanak'Israely portion amin'izay tenany hoe Jesosy Kristy izay, fa ilay portion dia ny lalàna hoe izao no ataovy, izao no ankoatoavy, izao no tsy maintsy ataonareo fa raha tsy miaina sy mankatoa sy mandeha araka ny andidinanareo ianareo dia hatao maty tokoa, tahaka n'ilay zanaka arona telo lahy nanakaiky ny hevitra masina indrindra, nanakaiky tonga dia maty. Araka le fanazavantsika teo hoe Jesosy Kristy niditra ihany koa ny hevitra masina indrindra, isorona ao an-danitra tao maty teo amin'ny hazo fijaliana, mitoy daholo ny zavatra resantsika izany mifandray avokoa izany rehetrarehetra izany. Nofa mandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy misy nofo natao ahitan'Andriamanitra velively. Mosesy lamosin'Andriamanitra no hitany, ary zay hoe lamosin'Andriamanitra izay dia zay le endrika hoe afo, zay le endrika hoe kotrokorana, zay le endrika anjely, zay le endrika petabe isan-karazany araky ny faritan'ny baiboly, araky ny fisehoan'Andriamanitra tia nisehoana amintsika azadiny fa misy an'ilay party hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, fisehoan'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra izany, araka ny dimension miakatra hatrany tian'Andriamanitra amerenana ty endrika tempoly ity, mandra-pahatonga antsika ny amin'ilay bokin'ny apokalypsy hoe rehefa nivoahana ny tempoly tao an-danitra
tao anatin'ny tabernakely mbola nisy an'ilay didy folo hoe diavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Amen. Fitiavana. Alleloia. Tsy haiko raha manazava an'izany ny pastora ao am-piangonanao. Amen. Dia raina Jesosy. Alleloia. Dia hoy aho teo hoe sarotiny dia sarotiny Andriamanitra tsy toa ny amin'ny rafitra tsy maintsy nananganana ny tempoly. Ny amin'ny rafitra tsy maintsy ho fipetrapetrahan'ny tempoly amin'ny sakany sy ny halavany sy ny hakiony sy ny refiny. Ary ny akanjon'ny mpisorona ny pitsopitsony amin'izany ny afo fandrendrehana, ny fitoeran'afo, ny jaboran'ondry, ny jaboranosy, ny jaboran'omby, ny vatotr'omby lahy, ny vatotr'osy lahy sy ny sisa rehetra izay misahana ny tempoly rehetra, ainsi de suite hatramin'ny fokon'ny levita izay nanana anjara asa manokana fotsiny, tsy mahazo manao zavatra hafa fa natokana izy ireo, atokana mihitsy ho mpisahana ny tempoly, ainsi de suite. Izay dia ao anatin'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra isin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina ao aminy aho. Exodus. Dia raina ny tompo. Zavatra misy anefa riavana. Ny zavatra misy anefa teo isika dia nanazava arak'izay fanazavantsika izay ary mifananatsika tamin'ny hoe ny tempoly dia tabernakla aty amin'ny andron'ny Solomonina mpanjaka mbola nidina tsara ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny setroka sy ny entona sy ny afo, ary mbola miteny Andriamanitra tsy toa mandre tsara ny corps théophanique, maraina isazy amin'Andriamanitra, ainsi de suite. Voatahiry tsara tao ny didy folo malgré hoe nisy ny sakasage, nisy ny fandrombana nataon'ny Mediana sy ny Persa, ny Romanina sy ny sisa rehetra, fanjakana Kirosy, Nebokadnezara, miresaka amin'ny premier temple sy ny deuxième temple isika izany, ho avy tsy ho ela ny troisième temple. Dia ny zavatra misy ny fiangonana bâtiment amin'izao fotoana iresantsika izao dia tsy misy an'ilay image refléten'ny apokalypsy 2:20 ny vaketsika teo ilay refléan'ny gloire an'Andriamanitra tsy toa midina avy amin'Andriamanitra ray eo amin'ny seza fiandrianany sy ny zanak'ondry. Tsy misy ny fisehoan'ny ray, tsy misy ny fisehoan'ny zanaka. Dikan'izay dia Andriamanitra dia fanahy, tsy misy ny présence an' Jesosy Kristy, ary zay ny antony sujet antsika hoe lasa salle de spectacle ny trano fiangonana amin'izao fotoana resantsika izao. Satria ny antony dia tsy miorina ao amin'ny toeram-piangonana anankiray, tsy miorina ao amin'ny trano fiangonana anankiray, fiombonam-bavaka anankiray, tsy mipetraka ny fahamarina ny soratra masina. Ahoana izay fahamarina ny soratra masina izay? Tsika dia mamerimberina foana eto hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ny mpitondra fivavahana amin'izao responsable daholo isika rehetrarehetra dia manindry betsaka ny hita maso fa tsy ilay zavatra avy any ambony. Mosesy ry havana tsy avy hatrany izy dia nanangana tranolay fiaonana. Fa tsy maintsy ny assurance eny tamin'Andriamanitra izy, ary tsy maintsy nandray mesazy tamin'Andriamanitra izy, ary tsy maintsy nametraka lanja sy valeur an'izay mesazy voarayany tamin'ny elohim izay izy. Fa isika raha mandinika amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia manangana trano fiangonana avokoa ny olona rehetra tia hanangana trano fiangonana. Tahaka ny hoe manangana EPP,
manara-penitra sy hopitaly, manara-penitra sy kianja, manara-penitra sy fampiadiana koa, manara-penitra zavatra ohatran'izany. Miala tsiny fa mahitsy be zany zavatra partazeko amintsika izany. Fa isika izany alohan'ny ananganantsika toeram-pivoriana, toeram-piangonana, satria misy but n'Andriamanitra, misy objectif n'Andriamanitra na dia hoe tsy misy interen'Andriamanitra raha tsy ndriko tsara izay, satria tsy misy interen'Andriamanitra anafitra anao, fa natioran'Andriamanitra dia fitiavana. Dia izay misy répondre amintsika izay voafitaka atao amin'ny sahany Éden. Dia izay natioran'Andriamanitra izay no miteny, izay natioran'Andriamanitra izay no mifo amin'ny maha tsy toa azy. Dia izay no miteraka famonjena ho aso anao, ary izay no miseho ka mamerina ny endrika temple very tao amin'ny sahany Éden nandroasana antsika, very misakazen'ny mpampahory tepolo voalohany sy tepolo faharoa Solomonina mpanjaka, nitoy tamin'ny Jeroboama sy Rehoboama atra ty amin'ny andron'ny Kirosy, Nebokadnezara sy ny sisa rehetra, hatrany amin'ny fiparitahana fa mitempo foana izay endrika fitiavan'Andriamanitra izay amerina antsika amin'ny tempoly, ambara-pahatonga antsika amin'ity dimension plénitude apocalypse toko faharoa amby roapolo, misy ny gloiran'Andriamanitra mitosaka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy endrika Jesosy Kristy zanak'ondry leo an'i Joda io miseho amin'ny voninahiny. Tsy ilay izy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana fa revêtu de gloire avec sa plénitude amin'ny maha zanak'ondry tsy misy climazy. Amen. Dia izay ilay image nomena ny zanak'Israela nivakitsika teo hoe tabernacle nodidin'ny 12 tribus d'Israël izay miteny aty amin'ny bokin'ny apokalypsy toko faharoa amby roapolo nivakitsika teo, mamovoa. Ary io lay voa selohan'ny hoe 12 tribus d'Israël mitoetra, misy répondre arak'le hoe manakaiky ny voninahitr'Andriamanitra, tabernacle Andriamanitra miteny eo ampovoany, dia manambara ny kristianina izasy anao ihany koa zay, satria la Israel tononona eto dia lay promesse tamin'ny Jakoba hoe tsy ataoko Jakoba intsony anaranao fa ataoko hoe Israel, satria tsy nitolona tamin'olona ianao fa nitolona tamin'ny anjely, nitolona tamin'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay message ny baiboly niproklameko tamintsika izay dia midika fa isika rehetra izay mitolona amin'ny anjely, mitolona amin'ny ennemi invisible, mitolona mbavaka ihany koa any amin'ny tontolo tsy hita maso any, ary miaraka amin'ny anjely ao anatin'izay bataille izay ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana, ary ny mpandrombaka dia tsy maintsy mandrombaka azy ankery avec violence. Zay le bataille zay nge le any Jakoba nivika mihitsy ny fotopehany. Zany rehetrarehetra zany misy sens spirituel daholo, misy heviny ara-panahy daholo zany tian'Andriamanitra ho voaray atsika. Dia izay no manome image an'ity resaka fizarantsika an'io ty hoe tempoly tian'Andriamanitra averina indray amintsika, isin'ilay connexion sy relation tahaka n'ilay tao amin'ny sahany Éden, fitiavana voalohany miten'Andriamanitra dia mandray isika ary miadana sy finaritra henika point de départ anefa zay ny amin'ny zava-tsoa rehetra, ny fanjakana rehetra hoe anjakantsika zay tiantsika anjakana araka ny permissiva ambaran'Andriamanitra amintsika, voray atsika ihany koa zay mandre ny feon'Andriamanitra, ainsi de suite. Fa ny zavatra misy ho iaho, ny zavatra misy dia tsy izay no endrika tempoly amin'izao vanim-potoana resantsika izao. Ny mpitondra fivavahana dia tsy manana ny lay
fetra no takin'ny tora izay aloka hoe eo amin'ny varavaran'ny tranolay fionana dia mandre ny feon'Andriamanitra mandray mesazy ary mampita n'izay mesazy zay amin'ny fiangonana ny mpanjaka ny mpaminany ny mpisorona izay dia mitoy amin'ny resaka fanomezam-pahasoavana ny ministera ny karazana talenta isan-karazany corps de Christ ainsi de suite satria amin'ny alalan'izay mesazy voaray izay izay manantsofina entina miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana apokalipsy 2:2 apokalipsy 2:7 izay maharesy satria maheno dia miaina manao pratika dia izay no mitondra any amin'ilay zavatra nyresantsika teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia batay ady ary ny mpiady dia mandrombaka azy ankeriny tsy maintsy avec violence zay no mitoy amin'ilay zavatra nyresantsika teo apokalipsy 2:2 apokalipsy 2:7 hoe izay maharesy zay lay batay ao anatin'izay dia izay ihany koa lay tany amin'ny alika tantarany Jakoba hoe nitolona tamin'ny anjela nitolona tamin'Andriamanitra tao anatin'ny nofo izy rêve le sud tsy maninona ihany koa fa misy dimension na tiany soratra masina aseho amintsika sy iainantsika ao anatin'izany fanazavana rehetrarehetra zany ary tiany soratra masina ho voaray atsika amen alleloia dia ny tempoly amin'izao ry havana ny trano fiangonana amin'izao dia lasa fivarotana composé fanaovana voka-dehibe fanaovana gala évangélika gratuit na tsy gratuit zany hoe misy resaka arabola satria ny teti-bola am-piangonana tsy maintsy ho enjehina tsy maintsy apetrapetraka tsara satria ny électricité tsy maintsy aloha ny zavatra ohatran'izany oui système organisation toy ny hoe entreprise toy ny hoe société fa tsy ao ilay etika na ilay aloka na ilay minimum azy ilay minimum aloka Mosesy vahoaka Hebreo mandre ny feon'Andriamanitra dia partirany hoe mandre ny feon'Andriamanitra dia reto avy ny lalàna tsy maintsy akatoavina ary sa tsy maintsy makatoa an'izany tsy maharitra makatoa an'izany dia atao maty tokoa za dia miteny amintsika fa dimensionna aloka nisy an'izany fahatsapana parole parler Andriamanitra tsy toa miteny izany voninahitr'Andriamanitra arak'ilay apokalipsy fahatanterahana nyresantsika teo image préfiguration tabernacle sy ny 12 tribus d'Israël aloka hoy aho ombre fa tao anatin'izay dia natao maty tokoa izay tsy araka ny volonté divine mialatsiny ahy tena ty fa ny akamaroan'ny fiangonana amin'izao dia sady tsy ao Andriamanitra tsy ao lay lioan'ny Joda Jesosy Kristy tsy misy voninahitr'Andriamanitra fa ny fisainana maha-olombelona izany no entina mianime animation zay mihitsy mantsy le izy animé veut dire spectacle entanina amin'ny alalan'ny hira louange entanina amin'ny alalan'ny hira adoration isika entanina amin'ny alalan'ny famakian-teny zao dia vakintsika ny entanina amin'ny fivorian'ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe za tsy miteny hoe ratsy zany fa tiako isainantsika hoe misy zavatra précieux sacré tian'Andriamanitra averina amintsika mikasika n'ity resaka trano fiangonana ity tempoly ity dia aveo mandeha amin'izay ny arbre de Noël mandeha ny fety isan-karazany pasika jiosy na tsy pasika jiosy mandeha ny karazana animation isan-karazany opération katola sopy gala évangélika efa nyresantsika teo culte de personnalité ainsi de suite rehefa miditra spectacle ny olona dia ahoana manao metimety manao maquillage
manao lokomena, manao manjamaso, ainsi de suite amin'ny maha-olombelona rehetra, ary ny tena zavatoza dia ilay esprit babylonien mihitsy no entina miditra ao amin'ilay trano fiangonana depoly. Zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, ary de pire en pire, mifangaro amin'izay ny resaka politika sy ny sisa rehetra, mega church, makena tsonjombe, colisium sy ny kanja isan-karazany, fa tsy misy an'ilay présence an'Andriamanitra, tsy misy an'ilay vavahadin'ilay trano, ilay fiaonana, tsy misy an'ilay fiaran'ny fanekena, tsy ao ilay didifola, tsy ao ilay hôtel sy ny zavatra rehetra ny takian'Andriamanitra mba hahafahan'ny fanatrehan'Andriamanitra miseo sy midina ao amin'ny trano fiangonana anankiray. Malahelo milaza amintsika fa midina be mihitsy ny tahan'ny fanompoana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Ny ankamaroan'ny trano fiangonana dia sanatria izany ohatra ny resaka hoe salle de thérapie. Mialatsiny hiteny an'izany, fanaovana manicure, ao no manao manjamanja, dia rehefa mivoaka ao dia hoe olon'Andriamanitra ireny manjamanja zany selon an'ilay doctrine, tsy mihina kisoa reny, misaron-doha reny, sy ny sisa rehetra, miteny amin'ny teny tsy fantatra reny, tena anjely reny, olon'Andriamanitra reny, mivavaka foana reny, manao adidy, ainsi de suite. Mafy be zany zavatra resahako zany, fa meteza ianao mandray message ary manaova référence par rapport amin'ilay alika fotsiny, fa za tsy miteny an'ilay fiangonana malaza tsy misy fiketronana, manomboka amin'ilay secret dévoilé-n'i Jesosy Kristy tamin'ny Petera hoe ianao ny Pierre, Matthieu 16:18, eto ambonin'ity vatolampy ity no atsangako ny fiangonako ny vavahadin'ny fiantsita, tsy haresy azy. Amen. Tiako ianao, tiako ianao ary tian'Andriamanitra tsika zako ao anatin'izany, atsapa an'izany sens sy valeur tian'Andriamanitra hamerenana antsika ao anatin'ny fivoriam-bavaka sy ny fanatrehan'Andriamanitra anatin'ny trano fiangonana tempoly izany. Alleluia. Teraina ny tompo. Amaranantsika azy dia mamela anareo hamaky an'ity soratra masina ity, Matthieu 7:20, fa aminaniny Isaia mpaminany izy ity, Isaia 56:7, ary Jeremia mpaminany ihany koa dia efa nanambaran'izy ity, Jeremia 7:20, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, izay hoe fivavahana izay tany amin'ny dimension aliko izy testameta taloha araka ny Torah, dia efa nitansaintsika fohifohy teo ny amin'ny zavatra tsy maintsy tandremana rehetra, isiny fanatrehan'Andriamanitra, zay foana ny base, zay ny fond, zay ny watiny, manatrika Andriamanitra, miteny Andriamanitra ary sika mandray message. Aty amin'ny resaka 1 Corinthiens 12 izy corps de Christ, dia miresaka fanomezam-pahasoavana, ary ety amin'ny apokalypsy izy dia tsy piany mazava tsara hoe izay manantsofina entina miaino aoka izy iaino izay laizan'ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia teo any resaka an'ilay 1 Corinthiens 12, Jesosy Kristy ny lohany. Io misy trano fiangonana dia misy Jesosy Kristy ny lohany eo, fa tsy sanatriany izany société na association na akanjaza na ihany koa salle de thérapie na salle de spectacle, salle de cinéma, mialatsiny amin'ny tenan'izany, salle de cinéma, satria ao no misy ny sarimihetsika be da be isan-karazany, mpino menjerazera, kikika, miteny amin'ny teny tsy fantatra, za tsy miteny hoe tsy biblika zany, fa il faut savoir discerner sy ny ohatran'izany, mihirahira, manao karaoké, louange sy ny adoration, karaoké le izy fa tsy selon ny volonté divine na hoe edina ny fanatrehan'Andriamanitra, ainsi de suite, mandeha amin'izay ny resaka spiritisme sy ny occultisme, fahagagana sy ny faminan'ny isan-karazany, ary ny resaka lalam-bola tsy adino misy milaza azy mpaminany dia mamoaka tobila raitra dia raitra, 4x4 be, dernier cri, dia le mpino lasa sanatriany izany, serviteur amin'ny serviran'le olona,
sanatriny zany mpiasa tena mpiasa trano mihitsy, manadio fiangonana, manadio w ary tena misy am'ireny karazana mpino reny tena adiny ny fiainany any atokantrano any délaissé total fa lasa hitadapasy mamapasy no lanjaina ohatrany tsaratsara ireny sy ny sisa rehetra, mifantana na tsy mifantana ihany koa. Mampalahelo, tena mampalahelo fa ny zavatra tian'Andriamanitra averina amintsika dia ilay fitiavana voalohany tao amin'ny sany Éden, tempoly nazavaiko teo ny teny Andriamanitra dia mandreny feony antsika ainsi de suite dia miaraka amin'izay izao no azo atao, izao no tsy azo atao miaraka amin'izay misy zavatra sacré ao anatin'ilay tempoly didifolo fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana sy ny zavatra rehetra mifamatotra sy mifandray amin'izany manorina ny tenantsika ho fiangonana malaza tsy misy fiketronana ny tasy ny rida mifampitohy amin'ilay Matthieu 16:18 ary hiady arak'ilay fanazavana efa nazavaintsika teo ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy rombahana ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny avec violence. Misy bataille nazavaintsika teo ny tantaran'ny Jakoba hoe tsy ataoko Jakoba intsony ny anaranao fa ataoko hoe Israel satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy ny anjely ianao. Dia izay misy sens spirituel nangezabe, tsy mitolona amin'ny nofamandray isika fa ennemi invisible ainsi de suite. Zay lay tian'Andriamanitra merenana antsika ao anatin'ny antsoina hoe tempoly dia ao anatin'ny tempoly isika no miaina ny sitrapon'Andriamanitra, ao isika no miaina ny fanatitra, ao isika no mitady an'ilay relation amin'Andriamanitra ary ao isika no mandray an'ilay gloire mitosaka avy eo amin'ny seza fiandrainan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry leo an'i Joda Jesosy Kristy. Mafonja be zany message. Oro anefa ilay aloka tsy aky amintsika akory ary zay ny tena hoe aperitreretako antsika arak'ilay toko sy andininy vakiko teo Matthieu toko 1:20 andininy 7:12 fa aminaniny Isaia mpaminany sy Jeremia mpaminany fa ny trano koa atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa isika kosa manao azy ho zoy fiereny jiolahy dia mazava ho azy ny resultat Jesosy mihitsy no mandrava. Ity tany ity koa dia miendrika tempoly izy ty, ny dimensiona voalohany parvis, dimensiona faharoa nefitra masina, dimensiona fahatelo dia nefitra masina indrindra. Ity tany ity ny lanitra ho ravana izy io, voaorina tahaka ny taratasy, ny lanitra sy ny tany dia ho levona. Tanareo fa mifampitohy foana ny soratra masina, milaza zava-panahy ary ny fanahy dia manambara amintsika foana, manambara amin'ny ampakarina ny message. Dia izay le tempoly hoe mandreny message ve isika, maray message ve isika, satria partiran'izay hoe mandresy maray message zay isika dia izay no mitondra antsika makany amin'ny fahatanterahana. Zay ny azo ambara fa mirary soantsika rehetra fahasoavan'ny tompo ane anampy tapitra ny fotoana, anampy antsika ny amin'izay tokony mbola fanampin'izay araka ny alehiben'ny fitiavana sy ny famindrapony. Tena tiantsika ary tiantsika averina amin'ny endrika fitiavana voalohany ilay tempoly tao amin'ny sahany Éden. Izay ilay point de départ. Mirary soantsika rehetra sotra loha zay tompo raha mbola afaka nandray indray message taminao afaka nizara izay tokony ho zaraina teto anio. Tahio ny teny tompo dia asio tompo kase dia mangataka bitsaka anao hiasa ao anatin'izany teny izany ary hitransforme an'izany teny izany ho semence ahafahanay manana finoana bebebe kokoa hatrany mitombo aty anatinay mba tsy miezaky ny tenanay sy ny apparence anay sy ny organisation animation no entinay
manantona anao sy manambara ny fahatsaranao, miankohoka eo anatrehanao sy manatanteraka ny kulta rehetra tokony atao ahafahan'ny voninahitrao raitso to midina sy ny heriny zanaka lahatokana Jesosy Kristy lalio anjoda monsieur répandre eo amin'ny fiainanay. Ampio izay tompo alala atranony fahafenon'ny fahafantarana ny amin'ny tokony ho takatra ny amin'ny teninao amin'ny alalan'ny alehiben'ny famindraponao. Ny raha maherin'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny filazantsara ny tompo-kasihan-javatra rehetra nambara teto ary amatoranay an'izany vavaka izany. Alleloia. Voninahitra ho andraitsotoa sy Jesosy Kristy zanany. Amen. Brasotsika rehetra dia tahian Jesosy Kristy mambirapiratra eo amin'ny voninahiny amin'ny manaraka indray sœur sy frère rehetra. Veloma tompoko.